Fiara 420 nalaina tao amin'ny Sodiaty namoaka fanambarana ny vondrona Sodiaty izay milaza fa nisy fiara miisa 420 voavoa nalainy miaramila tao amin'ny Serananjambo ny Toamasina ny 1 Desambra lasa teo no hamafisiny fa navoaka tamin'ny fomba tsy aradrariny ireo fiara ireo koa tsy tompona andraikitra amin'izay mety hamarotana na hampiasana ireo fiara ireo ny vondrona. Solombavambahoaka Pety Rakotoniaina modia nilazany hoe tsy tokony ho maika hanova gouvernemanta isika hoe Pety Rakotoniaina. Nilaza ny solombavambahoaka Pety Rakotoniaina fa miasa ny gouvernemanta mijoro amin'izao fotoana izao ary mahasoa ny firenena izany. Oka tsy voarebirebiny olona ny filohan'ny fanavaozana hoe izy. Nambarany ihany koa fa mbola vorovolana noho nijoroan'ny gouvernemanta ka tokony tsy ho maika hanova isika. Misy ny zavatra azo atao eo no eo, misy kosa ny ilaina fandinihana sy fandalinana lalina. Manohana tanteraka ny gouvernemanta izay tariny Prime Ministre Herinsalama ny tenany hoe hatrany ity solombavambahoaka ity. Ny filoham-panjakana Colonel Mikael Randrenirina kosa dia hitady 30 tapitrisa dolara hamelomana ny Sekrena ny fanjakana. Nilaza ny tale general mpisolotoerana any Sekrena Andriamatoa Antony Rakotoarisoa fa 7 lavitrisa ariary no ilaina hanarenana ny orinasa. Nambarany nandritra ny fandalovan'ny filoham-panjakana Colonel Mikael tany Antsiranana fa efa nanomboka ny taona 2022 no nandalo fotoan-tsarotra ny orinasa. Nambarany filoham-panjakana nandritra ny fitsidiany ihany koa fa hiezaka hiresaka amin'ny ireo mpamatsy vola ny fitondrana mba ahitana 30 tapitrisa dolara hamelomana ny orinasa Sekrena. Manoloana ny resabe sy ny fanaratsiana izay hoentina hanasoketana ny fitsarana modia nitondra fanambarana nitonia papanoa ambony eo anivon'ny fitsarana ambony Antananarivo Andriamatoa Razafindralambo Didier Alban Andriamahazonoro. Nambarany ity Andriamatoa ity modia misy ny andian'olona izay nokaramena hanaratsy hanasoketa ny fitsarana iny amin'ny tambanjotra antserasera. Efa talohan'ny farantaona na efa fantatra zany fa misy ny fikonkononona zany araka ny loharam-baovao izay azo nisy ny fanakaramana andian'olona anasoketana zany tokony andraikitra ambony eto amin'ny firenena indrindra eto anivon'ny fitsarana zany amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy. Dia efa nanokatra moa zany fanadihadiana mahakasika an'izany ny fitsarana. Dia izany indrindra zany mahatonga ny hoe alao miteny satria zon'ny vahoaka zany malala ary tokony andraikitra lehibe eto anivon'ny firenena sy ny fitsarana ny tena izay tsy maintsy mitondra fanazavana ihany. Manoloana zany ireo faninjehana, fanalambaraka, fanelezana vaovao tsy marina zany dia tsara ihany mitondra fanazavana tahaka izao. Voalohany indrindra dia hoe zany zo alao hiteny na zo alalan'ny marina, azo ny marina, droit d'expression na droit à l'information zany dia zo fototra izay arovany lalam-panorenana ary ny vahoaka malagasy indrindra amin'izao fotoana izao amin'izao fitondram-panjakana izao dia mametraka tanteraka izany fanajana ny zo fototra izany. Na izany laty izany izy nefany misy ny atao hoe fietra izay apetraka manoloana ireny zo ireny satria raha ohatra ka hoe mivadika fankalana, fanaratsiana, fanasoketana tsy misy porofo izany zavatra zany dia lasa manjary heloka ary azo anenjehana izay manao izany. Amin'izao fotoana ny fahavaratra izao moa dia hanampy ny komina Antananarivo amin'ny ady atao amin'ny tondradrano ny apipa. Ho fitsinjovana ny vahoaka ao Antananarivo renivohitra mandritra ny fotoam-pahavaratra izay mety hiteraka tondradrano dia nanapa-kevitra ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany amin'ny alalan'ny apipa fa hanampy ny vahoaka amin'ny ezaka atao amin'ny tondradrano. Nisy arak'izany ny fanolorana fitaovana sy kojakoja hoentina miatrika izany ny andron'ny 7 Janoary 2024. Vokatry ny fanariam-pako anaty lalan-drano, fanorenana tsy ara-dalàna sy ny sisa no anisan'ny miteraka tondradrano. Zaro fahazarana ho an'ny sasany ny fanaovana izany indraindray ka tokony samy ho tonga saina isika rehetra ary hifampitsinjo ho fisorohana ny loza mety hateraky ny tondradrano.
Manampy ny komina Antananarivo ny ministera ho fiarovana ny vahoaka hoy General Lelson René de Roland, ilay ministry ny fanajarena ny tany. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary toboky vavy sy toboky lahy koa dia mankasitraka anareo na vitana iano hatramin'ny farany. Ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary toboky lahy veloma toboky vavy.